Ajantsika teo izay tontolo politika izay fa lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa Jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika teny amin'ny tokantrano iray tao Ankadikely Ilafy alina tokony tamin'ny 12 ora tany ho any. Naharitra 30 minitra teo eo ny fifampitifirana teo amin'ny andaniny sy ny ankilana. Mitondra ny tatim-baovao Rotsirakotondrainy eo amin'ny sariny Mamrasoanay. Tokony ho tamin'ny 12 ora sasany alina teo eo no tonga tao amin'ny tanàna iray eny Ankadikely Ilafy ny andian Jiolahy miisa 20 na 10 araka ny fitantaran'ny tompontrano. Avy hatrany dia niditra tao amin'ilay trano ny efatra tamin'ireo Jiolahy ary nihazo ny rihana ambony ka nanambana basy ireo rehetra tao amin'ny efitra ambonin'ilay trano. Ny zanaky ny tompontrano taty ambany no nahen'ny feom-basy rehefa avy nianjovonjy ny reniny ary ny rohitra namonjy ny reniny. Teo no nanomboka ny fifampitifirana teo amin'ny tompontrano sy ny Jiolahy. Fanafiana zany nanafika zalahy. Jiolahy eo amin'ny andianany anaky 20 eo le izy fa tsy voisanay sy vao marianay amin'ny ara-dalàna moa le izy fa tsy dia hitanay dia juste zany izy nahen'ny varavady mipoaka dia nijera teo amin'ny varavarankely dia tapidirin'ilay gardien izy kay ny gardien tonga dia nanokatra an'ilay varavarana dia niditra daholo ry zalahy. Dia ny gardien tonga dia miteny mitondra anazy taty hoe andao aty dia tonga dia niditra tety dia hoe mody miondre lisany eo amin'ny tany eo eniko avaty zany tsina le izy amin'ny efitrango. Ensuite zalahy tonga dia nanao forcine niditra teto amin'ny varavarana teto tonga dia nivakino zalahy io varavarana io dia ny fois izy tafiditra tonga dia direction niakatra tany ambony tany amin'ny mamanay sy tany amin'ilay zandro fitao dia nambana zareo basy daholo ny tao ambony rehetrarehetra. Dia après quelque temps moa mamanay vao nahita an'zareo dia niantso vonjeo. Dia après niantso vonjeo io mamanay tonga dia narafala kalaka ry zalahy tonga dia mitifitra tatatata dia zay vao taitra tato amin'ny efitrango satria izaho niantso teo amin'ny varavarako dia nivoaka dia tonga dia lasa namonjy dia za juste namonjy iny fanena tamiko teo izy dia nisy échange de tir taminay. Anankiroa ny maty tamin'ny zalahy teo dia anankiroa maty mitana kalaky dia ny fois lavy tamin'ny tany le ray dia napasy tevorin nalain'le anankiray le basy dia après zalahy mitady fitsokana misy fitsokana daholo dia miparitaka ry zareo. Teo amin'ny 10 minitra teo eo moa no tonga teny an-toerana ireo zandary. Ny ankamaroan'ny entan'ireo Jiolahy dia tavela teo amin'ilay trano avokoa ary nahitana finday na ahafahana ny sambotra ireo Jiolahy tafaporitsaka izy ireo. Enina teo ny voasambotra raha ny filazan'ireo tompon'ny trano ary iray kosa ny voalazan'ireo mpitandro ny filaminana. Vola mitetina iray tapitrisa ariary sy finday no lasan'ireo Jiolahy saingy ireto farany dia tratra teo amin'ilay Jiolahy iray lavin'ny balan'ireo tompontrano. Tsikaritra ho hiatrany ny fitantaran'ireo tompontrano fa nisy fanamiana mpanao rugby tamin'ireo entana ireo izay taraiky tao amin'izy ireo. Mbola misy ireo karoana arak'izany momba ity raharaha ity.